Faritra mamokatra ary manana mampiavaka azy ny faritra Menabe. Mbola olana nefa ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fahapotehin'ny tontolo ianana misy amin'izao fotoana izao, izay metraka betsaka amin'ny tahan'ny famokarana. Ho amin'ny fampandrosoana maritra ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, mifandraika amin'ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana araka izany, dia misy ny hetsika Fihaonam-bem-paritry Menabe, ahafahana mifanakalo hevitra, mifampidinika, mikaon-doha, androsoana vahaolana sy fehin-kevitra amin'izay fanovana ny rafitry ny famokarana, afaka mikajy sy miaro ny tontolo iainana izay, ka atao fanohitra ara-toekarena sy fototra hahatratrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Ny fiovaovan'ny toetr'andro anisany hoe ny fiantraika amin'ny vantana dia ny fambolena sy ny fiompiana. Fantatsika loatra izany. Nefa manoloana an'izay nefa manana ny défi io ministère io araka le défi napetraka filoham-pirenena ahafahantsika ahazo ny fahavitan-tena ara-tsakafo ary mba ahafahantsika koa zany anondrana sy hamatsy ireo firenena manodidina antsika. Dia tsy maintsy zany manova ny fomba mampanao zany ny mpamboly sy mpiompy maneran'i Madagasikara ary zay fanovana zay zany ny ministère no hitondra ho anivon'ireo mpamokatra zany izay fanovana tiany ho apetraka. Famokarana LOVAIN-JAFY no apetratsika na amin'ny alalan'ny fambolena na ny fiompiana. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny hetsika Fikaonan-doha ho an'ny faritra Menabe, izay mbola manana tany midadasika hatrany amin'ny 5.2 hektara azo trandrahana tsara ho amin'izay fampikobokobona sy fanovana ny famokarana izay. Raha ny faritra Menabe dia manana ny maizy azy satria manana toerana midadasika zany ahafahana manao ny asa fambolena sy fiompiana. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 2 alina sy 1 hektara no velaran-tany izay voavoly folo samihafa toy ny vary, ny tsaramaso, ny tsako, ny voanjo sy ireo vokatra mampiavaka ny faritra Menabe. Manana nefa ny velaran-tany hatrany amin'ny 5.2 hektara izay mbola atao hoe afaka anaovana an'izay fambolena izay soma tsara zany ny faritra Menabe izay mipetra-potsiny, tsisy ny asa atao mikasika ny fambolena sy fiompiana eo amin'ireo tany ireo. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy 13 septambra 2024 ny Fihaonam-be izay ahitra 3 andro notronon'ireo minisitra maro. Hetsika teo ambany fehiny ny faritra Menabe izay nikarakarain'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka tamin'ny tetikasa AD2M izay vatsiny ny fidavola. Tetikasa mitondra ireo fanohanana ilaina ho fampandrosoana sy ho fanampiana ny mpamokatra ao amin'ny faritra Menabe sy Melaky.